Miarabantsika rehetra tompolasy tompovavy tokantrano any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any manatra ny araba dia faly manazana indray anaraka hatramin'ny farany izao fandarana maherintsika izao mbola anaty tontolon'ny baolina kitra isika moa vao ny dingan'ny ampaefadalan'ny mondial izao nitapitra hiditra amin'ny manasa-dalantsika mbola olisana ihany izay ao anatin'ny tapany faharoa an'ity fandarantsika ity fa mazava ho azy hanomboantsika azy nano ny mikasika ny baolina lavalava. Miarabanao mbola dia miaraba ihany koa antsika rehetra pity fanatanjahantena marina tokoa izay voalazana indray satria dia nandritra ny herinandro dia fararan'ny taranja baolina lavalava teto amintsika andray izay fidin'ny tompon-dakan'ny Afrika isika sy ny fanitsanana amin'ny kanina amin'ny mondial 2024 izay. Ny anomboantsika azy ary mazava ho azy fihaonana teo amin'ny Maki de Madagascar sy Namibia ny rany an-daniny no nivoaka ho tompon-dakan'ny Afrika izany tamin'ny fotoana ity zareo Namibiana dia sady andeha ho an'ny Londres ihany koa mazava ho azy dia ataony tafahitsoka mbola tafidina anaty lavaka tanteraka ny Maki de Madagascar ny ekipim-pirenena malagasy. Ny varina any amin'ny volom-bisy izay no ambara mbola ny Maki de Madagascar ary nanaparan'ny zareo Namibiana falifatiny ny Maki de Madagascar izay niresitsika tamin'ny taom-bolona be dia tsy mahamasina ka dia namalifatatra zareo tamin'ity androany ity no motsaniny tamin'ny isa mavesatra 2024 ny Maki de Madagascar. Ry zareo Namibiana no voaositra ho tompon-dakan'ny Afrika sady tafita amin'ny dingan'ny famaranana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany any Londres amin'ny taona 2024 izay anampy any Afrika Atsimo teo aoriany ny fandresena azony nanoloana any Madagasikara. Fanondroany izao araka izany no hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany i Namibia. Nomotsan'ny Namibia tamin'ny isa mavesatra 2024 ny Maki de Madagascar. Avy teknika tsy mitovy, tanjaka tsy mitovy, abehan'ny vatana no nanamotsanan'ny Namibia ny Maki de Madagascar. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 13 zareo Namibiana isa 9 araka izany no tonga ny Namibia izay voatsara avokoa tao anatin'ny 70 minitra voalohany. Tsy nahavaky atody kosa ny malagasy tao anatin'izay 70 minitra nilalovana azay. Teo amin'ny fidirana faharoa dia somary nakaina kely aloha zareo Namibiana tao anatin'ny 10 minitra. Taorian'izay dia nisesisesy indray ny baolina matiny eto tanana matiny zareo Namibiana rehefa mba afaka aniaina kely tao anaty lalao ihany koa ny Maki de Madagascar mandritra izay. Essai iray sy penalité iray no baolina matin'ny Maki tamin'ity androany ity. Tamin'ny ankapobeny dia vizaka ny Maki ary tsy afaka nanao na inona nanoloana ny tanjaky ny Namibiana. Mivarina kilasy araka izany ny Maki de Madagascar ary ilalao indray ao amin'ny volona B amin'ny taom-pilalaovana manaraka. Mbola hiatrika ny lalao sakana kosa ary zareo Zimbabwe. Janona ao anatin'ny vondrona A kosa i Kenya.